tsy misy intsony ny demokrasia eto Madagasikara. Manamafy fa taratasy sisa ny repoblika fahaefatra. Miamafy ny fanagajana ary tsy afaka maneho hevitra intsony ny olom-pirenena. Tsy refesy mandidy ny mpitondra, mitombo ny fandrobana sy ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena. Eny zao fa maro ny fivarotana ny tanindrazana. Anisan'izany ireo nosy voatonona matetika ary tsy misy mangarahara avy amin'ny mpitondra. Amafisinay cellule de crise diovy Madagasikara fa tandindondoza ny firenena malagasy. Latsaka katerena no izao fitondrano zao. Tsy tokony ho adinontsika fa vahiny frantsay Ian Rajoelina mitondra ny firenena ary na voahososy ny fiandriam-pirenentsika. Mahantra tanteraka ny maro anisa amin'ny malagasy, vao marony zany tamin'ireo teo amin'ireo atotanisa maro avoaka ny sehatra iraisam-pirenena toy ny Banque mondiale. Mbola mafiorina ny rafim-panjanana kapotika tanteraka ny fiarina malagasy. Efa mbiandalana ny fipoahana ara-tsosialy ary azo tsapaitanana ny krizy politika, sosialy ary ekonomika. Ahina ho mafy tsy toy ny tany aloha izany. Resantsika miaraka amin'ny mpamakafakara toekarina ny mahatonga nyty fantranana tsy mety resy ity fa mivoaka mpandresy hatrany aloha zany asa vokatry ny tsy fahaiza mitantana sahina aloha no mahatonga azy io fa mikaikaiky ny vahoaka malagasy eo ny fantrany efa iainana andavanandro ampiny ity andro ratsy ny rivodoza maro samihafa ity. Ankoatran'ireo dia iresaka ihany koa isika makasika ny zava-misy eny fotony eny eny anivon'ireny commune ireny amin'ity maraina ity. Anatin'izany ohatra ny resaka vola miditra amin'ny commune ny impôt synthétique, ny FPB sy ny maro samihafa. Miresaka commune izay antsika dia iresaka ny fitsinjaram-pahefana isan'ny oresaitsika atao anatin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany amin'izao maraina izao. Ety am-piandaona dia atsidika ny numéro izay efa ambara fa tsy miova ny laharataribiny 032 12 888 19 na ny aotra telo roa ray roa valo 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 roapolo no ahafahantsika maneho hevitra sy miditra mivantana 7 ambin'ny folo azafady indrindra 032 12 888 19. Raha ny vaovao farany aloha zany makasika ny rivodoza ande no nde ho ampahafantarina amintsika vetivety. Raha ny vaovao farany dia any amin'ny 20 kilometatra andrefana somary atsimo andrefa ny itampolo ampanino nisy ny foibe ny onde tamin'ny telora tolakandro ela be koa aiza koa ary ny mise à jour ny zalahy zany fa maly io efa maly fa hoentintsika eo ny fivoarany ity zany aloha fa ny ao Toliara ao dia efa tena dibo-drano ny ao Toliara ny Morondava ihany koa ao anatin'izay rehetrarehetra izay inotsika fa ho avy eo ny namana mpanao gazety sy ny masevo ny mpiaino ny fandarana ny amin'iny faritra atsimo andrefany ny tatitra an'izay. Mbola tsy fotoana miantso zao tompoko lahy sy tompoko vavy ho anareo efa miantso sady hoentintsika aloha ny famakafakana sy ny toe-java-misy eto amin'ny firenena dia rehefa avy eo mandray ny antso isika fa ny SMS aloha alefa tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ny fandarana dia ahoana ny fandehany amin'ity maraina ity. Razafy Mazo Paul mpamakafaka ara-toekarena filohan'ny mpanolontsain'ny tanàna eo anivon'ny commune Ambanivohitra Tanjombato sady ihany koa mpampianatra eny anivon'ny Ambaratonga Ambony. Izay no vahentsika telo zay iray zany io marjona araka le fomba fiteniny ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Miarabanao Andriamatora Razafy Mazo Paul ary mankasitraka anao nanaiky na fanasany ny fandarana dia ahoana ny fandehana. Miaraba anareo telo menada dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny Cool FM amin'izao maraina izao miaraba antsika manerana Madagasikara kopakopa tanany. Ny isan'ny maresaka ihany koa marjona moa isan'ny mpilomana ao anatin'izay fanatanjahantena zay difitra le kianja barea marjona nanakory sy nanakory tsara ny fahitanao anazy ity zany vao naheno hoe tsy nahazo an'le homologation lay kianja sa efa napozina.
tsy nahazo aloha izy io amin'ny fankatoavana amin'ny raisam-pirenena raha fandalovandreo manam-pahaizana marokana teto Madagasikara. Misy rafitra telo mantsiny izy ireo, misy ny ingénieur zay mitsirika azy reny ny terrain rehetrarehetra mihitsiny, ny kianja rehetra manerana an'izao tontolo zao dia jeren'ireny manam-pahaizan'ireny. Ao aorianan'io dia midina amin'izay ny CAF, ao aorianan'ny CAF dia midina indray ny FIFA. Izany ireo ratsamangaiky ireo no mamaritra ny hoe akatoavana ny kianja anankiray na tsy akatoavana. Ny tsy fakatoavana aloha voalohany indrindra dia ny hoe ny kianja rehefa atao dia miaingy fotony mihitsy fa tsy tovanana. Ohatra ny antsika ty manko zao mitovana. Izay mahatonga anazy io tsy akatoaviny zareo mihitsy. Eo ihany koa ilay kianja raha jerentsika ny raisam-pirenena ny any gradin sy ny any tribune tonga dia avy hatrany dia eny amin'ny kianja ny fiafaran'ilay izy fa tsy misy tsony ilay avo be iny. Fa tonga dia eny kianja zany le escalier amin'ny gradin sy ny tribune iny. Ny fahatelo dia ny fivoahan'ny olona. Raha ohatra ka misy ny loza sanatra mivavalady lelaka hoe miotsaka ny gradin ny tribune dia afaka tonga dia miverina eo kianja le olona rehetrarehetra ao anatin'izay ary ny fahefatra ny varavarana ivoahana eo amin'izay manodidina ny kianja izay. Zay zany no nijeren'izy ireo na dia nampiana raha moa ny varavarana dia nojeren'ny manam-pahaizana marokana fa mbola tsy ara-dalàna ihany. Ilay fidinana eo amin'ny gradin sy ny eo amin'ny tribune zay nampiana tohatra fotsiny, tsy ampy zany io raha ny fijeren'ny zareo anazy dia zay mahatonga azy io. Lasa manao lalao zany tsika any Maroka, any Marrakech any manao an'ny eo amin'ny Ghana ao anatin'izay fananana izay dia io moa tokony vola hiditra ho an'ny fédération fa fédération lasa vola mivoaka ihany koa ary io fidiram-bolan'ny zareo ihany koa anatin'izay sehatra izay. Raha ny tokony ho izy nefa nranondrariny sy nintsiny izay nanaovana tamtamma be izy ty ary nahatongavan'ny kitan'ny baolina kitra taty Afrika Samuel Eto'o zay mivahiny ary nitokana ny kianja io tamin'izany fotoana izany io ara-dalàna ity dia io izany izy zao hatreto mbola tsy ara-dalàna ary tsy ara-dalàna fa manara-penitra manara-penitra n'le andro zareo ary malasa saina maneritreritra hoe ny filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra zay manana ny lokony volomboasary, ny mpitondra volomboasary. Inona moa zany mbola andrasana ao anatin'izay sehatra izay sekretera-panjakana volomboasary. Raha ohatra ka mimpanohatra izy zao dia zay mahatonga an'ilay resaka politika ty zavatra ty fa tokony andeha zany izy zao izotrany amin'ny tokony izy sy manaraka an'le fianatra tena ara-dalàna ao anatin'izay fifananana izay satria izay mihitsiny mbola tsy eken'izy ireo marina fa raitra dia raitra ary ireo manam-pahaizana sinoa moa tamin'ny voalohany vao nanao azy iny hoe arodana tanteraka mihitsiny io dia miaingy fotonyntsika dia io moa tsy nety izy tamin'izany fotoana izany. Raha mpitahena zany eo amin'ny kianja zay natao ny Qatarany izay ty nandanitsika 770 tapitrisa dolara, ny any Qatar nandaniny zareo 70 tapitrisa dolara izay tena sady nakatoavin'ny rehetra no mbola misy tafo. Ny antsika nefa mbola le tsisy tafo io na ny olona eo amin'ny tribune zay misitrika eo ambany fotsiny ny ohatra hoe manam-pahefana no tsy lena. Fanao any tribune raha hatramin'izay dia sambany ny hoe misy tribune central lena eo anatin'izay sehatra izay. Zay zany dia miantony eo. Zay inge le nitenentsika teto foana hoe manana kianja sika efa tsy azo ilalaovana, manana téléphérique tsika efa tsy azo itengenana, manana rano tsika efa tsy tonga anatina tokantrano, manana herinaratra tsika efa tsy mirehatra. Zao tsika manana Madagasikara leny tsika tsy manana fiaramanidina. Dia zay zao tsika tena ao anatin'le maneso ny vahoaka. Lay vahoaka matsaka eny amin'ireny borina fontaine eny fatsakana ahodina le robinet tsy misy rano vahoaka, tsisy rano mivoaka nefa le rano le olona mitondra le bidon mavo hatrany tentakely le rano, zany hoe le rano miakatra fa le rano mijirama tsy tonga dia lasa sary matsikaiky le izy dia le mpitondra ery ambony mijery fotsiny ery ambony le miaraka amin'le trophée ao anaty rano. Dia zay rehetrarehetra zay no malasa saina maneritreritra ao amin'ny ankehitriny. Ino dia averina foana. Iny resaka mbola trophée iny azo tamin'iny daty iny fa iny mbola tsy mbola akatoaviny iny amin'ity taona ity. Amin'ny taona 2024 iny vao mandaitra ao anatin'izay fahazahoana an'izay trophée izay. Ny fifidianana tsy misy eny anivon'ny sadek, diso be ny filazana sy ny oeraoera ataon'ny mpitondra fa io dia mihodina hoe anjaran'iza indray no mitondra an'ny sadek amin'ity heritaona ity dia mihodina io. Zao zany zao anjara Madagasikara fa fitaka le ataon'ny mpitondra hoe voafidy izay tsy voafidy. Zay le teneniko hoe raha nisy seny tamin'ny fifidianana ny Andriamanjato Risara tamin'ny komisiona manokan'ny Afrikana, raha seny teto amintsika teto ny tany lany izy
fa saingindry izy fa tsy izay satria ny any fifidianana madio mangarahary ekendrehetra fa iny any ko manakolazaina manoloana an'izay onasay ia mialohan'ny idirantsika verenantsika misimisy kokoa zay kianjany bare zay fa zaraiky vetivety aloha ny vaovao mahakasika ny rivodoza vaovao tamin'ny 3 ora maraina teo zany izy tia avy amin'ny foibe famantarana ny toetry ny andro tany amin'ny 2:30 kilometatra tsy mandrifa ny tampolo ampanino nisy ny foibe ny onde ny tombony heriny ka lasa rivodoza mahery na cyclone tropical 20 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay arahina tafiotra 5 kilometatra isan'ora manakaiky ny foibeny ny kisaka ny atsinanana somary atsimo atsinanana trany izy ka na afaka 2.0 kilometatra isan'ora efa nitoetra amin'ny morotsiraka andrefana atsimo andrefana ny raombaratra sy ny rivotra miaraka aminy nandritra ny alina tontolo izay tombanana itoy amin'ny ity anio ity ikiza araka izany ny rotsakorana 70 hatramin'ny 30 milimetatra atao anatin'ny 420 ora hatramin'ny rampitso ka ahina ny tondra-drano sy ny fiakaran'ny renirano eo ihany koa ny fiotsany-tany sy ny lalana amin'ny toerana marefo ireny tsy misy ny fiovana ho amin'ny filazana ny loza mitato amin'ny loko mena ho an'ny toliara voalohany sy faharoa ampany belo ary tsiombe loza manambana amin'ny loko mavo an'ny faritra anosy betoky atsimo benenitra bekily ary ambovombe intany araka izany ny mpampiasan-dranomasina manomboka eo besalampy hatrany vangaindrano mba tsy iandrika mandra-pahalasa ny loza arao mandrakariva ny toromarika omen'ny tompony andraikitra eny fotony ary ny fandarana dia hoana ny fandehany ny eto amin'ny Cool FM amin'ireo fampalalam-baovao samihafa ihany koa ezaka ampita izay fivoaran'ny rivodoza onde izay efa mety ihany ohatran'le mpiasa mety eo am'fa zany Marjona efa mafisolo andravainsa ianao tsitatsolo le rana maneny ao anatin'izany no mankairezina sy anetanana ny mponina any amin'ny faritra atsimo andrefana ao anatin'izay fisian'ny rivodoza izay eo ihany koa ny any morondava ankairezina ny mponina sy ny mpiasa rehetra any zany ao anatin'izay fiakaran'ny rano sy ny tafiodrivotra sy ny rehetra izay fa niaran'ny tafiodrivotra mahery de mahery ihany koa moa araka natsidika teo ny mpankafy baolina kitra eny ny malagasy rehetra mihitsy satria kianjany bare zay kianjabe ny mamasina reariary manana ny tantarany zany kianjabe zany misy an'ilay vatomasina sy ny maro samihafa novainany stade kianjabare eny mamasina 770 tapitrisa $, no volalany tsy nahazo ny fankatoavana indray mbola tsy ahitan'ny baolina aloha zany eto antoerana ny mpankafy baolina kitra na te hanohana mafy de mafy ny bare azy ao anatin'izay fiakarana amin'ny fifantsanana amin'ny coupe du monde sy ny fifanana maro samihafa ohatrean'ny bareny Madagasikara izay ny vahintsika mpamakafakara toekarena fa ihany koa mpankafy baolina kitra ahoana sy ahoana ny fahitanao azy ity Andriamatora zafy mahazo Paul raha iresaka an'izay kianjany bareny mamasina nandariana 770 tapitrisa $, izay sika voalohany aloha dia mankahery antsika malagasy tsy vaky volo amin'izao fiakarany rano izao zava-misy eto amin'ny fireneny izao miresaka kianjany bare atsika efa anisan'ny tena hoe débat foana io tato anatiny taona maro teto Madagasikara kianjany bare azy nandanitsika vola tsy toko tsy firoany takitakiny ahoana moa no ny lamba zany tokony ataontsika alohan'ny anatanterana tetikasa anankiray tahaka an'ireny tetikasa zay goavana de goavana andaniam-bola mpanjakana ny voalohany aloha rehefa ao anatina tetikasa tahaka an'ireny de mila jerena aloha ara-toekarena mitodika kokoa amina toekarena le resaka sy fanazavana ho ataoko eto namana mpanao gazety isany ny voalohany aloha de mila jerenao hoe move ilay fampiasam-bola move ilay investissement zay tsy toko tsy firoana zay ho ataontsika misy an'ilay antsoina hoe création na valeur ajoutée na la hoe afaka ve tsika miary arena misy arikarena ve zay ampiasaintsika an'le vola anankiray eo manko de efa débat be vao nanomboka mihitsy io kianjany bare io de hoe ay efa vita marina ve ny kajy afahantsika tena milaza hoe tena io marina ve ny lahara-pamehana ho an'i Madagasikara vao tany ampiandohana zany io kianjo io raha tsorina de efa raha toekarena jerena de efa tsy lahara-pamehana ho an'i Madagasikara mihitsy io raha ataonao ny kajy amina resaka retour sur investissement ataonao ny kajy amina resaka création na valeur ajoutée de tsy lahara-pamehana mihitsy io kianjo io amin'izao fandro any vahoaka malagasy zao ny tena marina
ny fampiasam-bola zay tsy tokony tsy firoandreny tokony aty anatina secteur clé na ahafahana mijery ilay potentialité a Madagasikara, ahafahantsika miary arena, ahafahantsika mamorona arena, ahafahantsika mamorona vola. Azadino ny anatina création monétaire, c'est la monnaie qui crée de la monnaie, ny vola no mitady vola. Ka raha investissement famatsim-bola tahaka an'ireny kianja ireny zay amin'izao fotoan'izao izy moa tojo olana tsy ankatoavin'ny CAF, tsy ankatoavin'ny FIFA, vao mainka zany hitsika anatin'izay kianja zay ny vola Madagasikara zay tokony nafahantsika nanao ny investissement tany amin'ny fanamboaran-dalana, nanampy tosika ny famokarana eto Madagasikara, ny tantsaha amin'izao fotoan'izao, ny olan'ny jiro, ny olan'ny rano, zay tsy ahafahantsika miaina mampandroso mampandeha n'ilay moteur économique amin'izao fotoan'izao. Ny ao anatin'izay zany fatiantoka tanteraka aloha an'ny androany ity kianja bare ity satria de arak'izay nambaranao zay ny amin'ny hoe efa tsy tao anatin'ny tokony olo aram-pamehana fa nirosona nefa mbola tsy araky ny andrasana azy ihany koa tao anatin'izay ny amin'ny hoe ahafahana mandray lalao. Ny mahagaga eto Madagasikara de misy tena tsy haitsika mihitsy hoe inona aloha le antsoina hoe fandrosoana eto Madagasikara, fa somary misy dikateny maro samihafa ihany ny famaritana n'ilay voambolana antsoina hoe fandrosoana ity. Any ka ny laharam-pahamehana zay ataontsika ao anatin'ny tetikasa de tsy mamaly an'izay hoe lalana tongavatsika amin'ny resaka fandrosoana izay. Misy manam-pahaizana anankiray Maslow zay namariparitra hoe inona aby ireo ambaratonga eo amin'ny filan'ny olombelona anankiray, de anisan'ny mpandinika eto Madagasikara na maneran-tany mbola mankatoa ary tsy mandany io fikarohany dia Maslow de hoe ny filana fototra na le antsoina hoe besoin physiologique aloha raha tiany firenena anankiray ny ampandrosony olombelona sy ampivoatra ny olombelona ao aminy, de ilay filana fototra na ilay besoin physiologique io aloha no mila valina, mila atao laharam-pamehana. Izay nefa mampagaga eto Madagasikara, ino moa ny ao anatin'ilay hoe besoin physiologique io, de ny olombelona, ny olo-pirenena zay misakafo ara-dalàna, ny olombelona afaka mitsabo tena, ny olombelona manana ny toeram-pinenana. Ny mampagaga eto Madagasikara nefa de ny laharam-pamehantsika ao anatina tetikasa zay hoe ampivoarana firenena ono, de any amina resaka tetikasa zay tsy mamaly an'io filana fototra io na le besoin physiologique io. Ao anatin'izay zany lay Madagasikara tsy maintsy mandroso hafa mihitsy no inona zany lay raha ny famakafakanao amin'ny Andry Rajoelina filohan'ny Repoblika milaza n'ilay Madagasikara tsy maintsy mandroso, ohatrany ahoana zany le endrika fandrosoana eritreretiny raha zao toezava misy ny fomba fitantanana ny firenena izao raisitsika, io ny kianja bare, io ny téléphérique, ny autoroute ery lasan'ny rano, ny vo eo amin'ny PK0, ny tetikasa aitraitra maro samihafa. Ohatrany ahoana zany le endrika Madagasikara tsy maintsy mandroso eritreretiny Andry Rajoelina raha io fomba fitantanana io. Raha le kisarisary misy amin'izao fotoan'izao de tahaka ny hoe misy olona anankiray zay miakanjo tsara tarehy ny akanjo, ny kiraro ny tsara tarehy, manana famantaranora tsara tarehy, manana finday tsara tarehy, fa zao nefa no ny olona io. Zay zany le kisarisary misy eo amin'ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao, sady nona le olombelona no marary. De hitantsika fa araka le fomba fitenenina malagasy hoe rehefa nona ny kibo mivezivezy ny fanahy, dikan'izay zany le fandrosoana zay misy amin'izao fotoan'izao zay hoe lazaina fa hoe taratry ny fandrosoana de ilay resaka ivelany ihany, ilay fisehoana ivelany, ilay famirapiratana ivelany. Ny verena kely ihany le resahako teo hoe rehefa azadiny nefa raha manao kianja synthétique zany tsika raha tsoriny zany any amin'ireo firenena dehibe ireo tetikasa ny fokontany anie izany fa tsy tetikasa ny présidence. Raha tsoriny zay ny antony de zao, rehefa manana fahafahana aloha ny olombelona, ny ankohonana, ny fiarahamonina, ny fokontany anankiray fahafahana mamaly, afaka misakafo, afaka mitsabo tena, afaka miaina ara-dalàna, misy toeram-pinenana, mandeha ho azy ny filana hafa. Zany resaka kianja synthétique zany raha ho atao laharam-pamehana ao Madagasikara ray manontolo de fanarim-bola tsy zany ho atsika. Nefa io kianja manara-penitra zay firy zao maro zao no manerana nosy zany le atao kianja manara-penitra zao lefa
nefa vitatra amin'izay efatra amin'ny telopolo zany zao manerana Madagasikara ary ny malasa saina maneritreritra raha mivavao ampitaindrareo avany loatra mangoro de tena dibodrano tanteraka ihany koa ny ao ambatondrazaka lasa pisciculture zany tena zay mihitsy ary ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy izay tena tsy mamahan'le alasahirana ilain'ny vahoaka ny ataon'ny mpitondra fa variana amina zavatra hafa eritreretintsika fa raha tambatra izay vola izay fotsiny anakiroa am'izay 2 tapitrisa dolara ny teleferika de ampinan'le 7 tapitrisa nanaovana ny kianjambary avadika any amin'ny sehatra sosialy mahita ambe zay ho an'ny vahoaka malagasy tena hita an'izay ary tsapa ny vahoaka hoe ity le izy ty le zavatra teny ilainay ary de zany leader politique zany ny tena izy zany fa raha ohatra ka mivadika any amina zavatra hafa za aloha tena tena mahitsy foana enana za zao raha am'izao fiainana ihany amin'ny vahoaka zao raha ohatra ny Andriamatora Rajoelina ireny mametra-piala zay avoeteny hoe mieritry président satria mitsinjo amin'ny vahoaka izy fa raha am'izao iaina amin'ny vahoaka izao za zao samba ny mandaly eto amin'ity lalan'ity foana ny omaly miakatra eo amin'ny kianjan'ny makiko ka efa misy dibodrano ao ambadika ao hitantsika ngamba fa roa izy teo maly maraina teo zao nandaly teo fa efatra le sapitonga etabe eto ny tiana horesana zany resaka le maki zay anao Marjona fa misy zavatra tranga nampalahelo zany tsika moa zany eto akaikitsika io de nanantona tety ilay Trabona zany de hoe napetraka ny tente tao anatin'izay de ny sakafo tsy misy fa ny WC no napetraka ihany koa de tena zay ny tenyle olona ialana tsiny ho an'izay mety moratohina sy hoe misy tratro ampisakafona manao goûter am'izao fotoan'izao fa zay ny tenyle olona tonga tato amintsika omaly ariva zany amin'ny ino no voakany ao anaty WC aoko zay tsisy sakafo tao anatin'izay rehetrarehetra fa nalaina zany le Trabona de napetraka eo amin'ny tente hafa izy amin'ny toerakafa misy sakafo mena sy atolotra fa ho an'ny teo aloha zany raha ho an'ny omaly zay antenaina fa mba efa nojeren'ny tompona ndraikitra zay rehetrarehetra zay fa tsisy sakafo lay Trabona zany ao anatin'izay fa de napiatranona atao fotsiny hoe ato ianareo mipetraka ao anatin'izay iroso amin'ny famakina ny afatra izay voaray vetivety aloha isika de toizana ihany ny resadresaka sy ny tafatafa miaraka amin'ny vahiny sy ny famakafakana maro samihafa miarabanareo efatra mianada isika ave mahatsapa ny tanjon'ny fitondrana ne ka tsy miasa saina am'izay zava-misy fa zay ihany de ihany miarabaka olo afin makabraraka ny fanjonona trondro maloka Tinos Belleville hoy ny mpiaino antsika raha ifolohantsika io nama efa tena tsy mirarahany reto vahoaka reto entiny amin'ny lalana zay tiany hitondrana azy lay firenena zao ihany koa ny eny Ivato eny Ivato koa le mandeha hoe any no raisina ny ino tisy teo amin'ny 26 juin eny amin'ilay ino ty anarany ina iarivo moa izy io Marjona tsy ka maro loatra le miasa nge zao fitondrano zao misy aniny ihany koa iry amin'ny tsarasotra iny le hototofana le rano ao zany anatin'ny reny rehetrarehetra ireny fanavadika eo am'le laky arivo zay izy zay fankasitrahana ho an'ny fantrana ve ny teny hoe merci président satria feno fitaka ny vahoaka malagasy mampalahelo bonjour zahay avy aty Diego tsy faly izahay amin'ny andrajoelina sy ny ministry ny ady tany noho ny fanaovany PDS ny commune urbaine any Diego any eo lay olombo fidy tsy nanao propagande nefa lany 570 isan-jato safiry moa raha namana any Diego any miarabany fandarana miala ny volomboasary sy ny firongo ny famampijalany vahoaka fa angonon'ireo aby ny arena tokony ho tsinjaraina amin'ny vahoaka malagasy Kolo FM miarabanareo avy aty Mahajanga tsy azo fankataovana mihitsy io kianjo io satria dobodrano amin'ny fahavaratra mivadika piscine salama Kolo tena tsy mandroso namany gasy aiza ve ka ny lalana makaty aminay 770 kilometatra tsy vita zao ka raha makaty matory andalana 2 andro 75 kilometatra zany matory andalana 2 andro aiza ny any aminareo aiza zany ry namana tsy azo Ambomiadana Andramasina tsy azo Paniry amin'ny RN7 iny zany de mitsofoka eo Ambatofotsy mbola tsara Kola Jocelyn avy aty Sambava ihany eto amintsika tsisy raha manjary takatra Rajoelina tsisy ny asa godro ny asa
hoy ny namatsika avy any Sambavany mba taterao amin'ity 10 taona fahatelo ity mo ny velirano 3.10 isa zay nolazainao tamin'ny propagande tamin'ny 7.14 hatramin'izao ny omby aza diso fanantenana io lay pison'omby salama dafy tokony averina ny anaran'ny kanja municipal Mahamasina misaotra tompoko ya zay tokoa no anaran'io ary ny fiadiny tanàna-Tanarivo no isan'ny ny andraikitra an'izay toy atsika eo ny resadresaka sy ny dindinika rehefa aveo fa anaraka faingo vetivety aloha isika verina eto anatin'ny fandarana isika mbola miaraka aminay efatra mianada mianaka ihany isika amin'ity maraina amin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany ity arahatsika ny fandalovan'ny mpamakafaka ara-toekarena satria tamin'ity herinandro ity no nivoan'ilay ina moa zany lay fankatoavana avy amin'ny FMI zany amin'ilay décaissement ana 101 millions de dollars anaraka am'zato tapitrisa dollars ao anatin'ilay FEX FRD vaovao tsara ve izy ity mampamakafaka rahapirenena anao vaovao tsara ho an'ny malagasy ve izy ity am'izao toejava misy eto amin'ny firenena zao rehefa miresaka hoe vola avy any ivelany alohatsika de matetika zay raha tena toekarena mijerena de karazany vaovao ratsy ihany zay hoe azadiny fa une fois tsika ao anatina hoe vampitaona zay akatsika vola any ivelany tsy maintsy ho avy ny fotoana zay amerenana azy reny ka tiany tena mampalahelo raha toka tsy ampiasaina amin'ny tetikasa zay tena hoe ahafahan'le firenena mamokatra namaly eo tena lay vola avy any ivelany de karazany vaovao ratsy ihany fa vaovao tsara kosa nefa izy amin'ny lafiny ray raha toka hoe makany am'izay lahara-pamehana makany am'izay fanarenana marina ny toekarena sy ny firenena zay ny fampiasana n'lay tetibola zay nindramotsika avy any ivelany ny parlementaire européenne tamin'ny volana desambra teo nandefa taratasy tany amin'ny talay général ny FMI zany momba ity décaissement na FEX FRD ity indrindra ny amin'ny hoe tokony andinika ny FMI satria iandrajolona de mikasa ampiasan'io vola io amin'ilay tetikasa amin'ny tanany tetikasa autoroute sy ny lalan'ny masoandro ireo tetikasa ireo zay ireo lalan'ireo zay mizotra makany amin'ny hoe fanimbanany tontolo iainana satria misy valanjavaboary maro tafiditra ao anatin'izany misy faritra arovana maro tafiditra ao anatin'izany raha resaka autoroute sy lalan'ny masoandro zay zany mizotra makay zay arak'ilay nambaranao teo ny amin'ny hoe hitondra vokatsoa sa hitondra vokatra ratsy zany raha zay fomba fijeriny parlementaire européenne misy 5.30 izay ny amin'ny hoe ho ampiasainy andrajoelina amina autoroute sy lalan'ny masoandro zany route du soleil zany ny isan'ny ho ampiasana nyity vola ity ny tsara mariana amintsika aloha de efa ela efa tany amin'ny volana novambra tany zany efa tokony namoana ny ity FEX FRD ity fa nisy fiemorany foana teo aloha ny antony zay moa de tsy fahafianomy Madagasikara nireo fepetra zay takin'ny FMI amin'ny ankapehany nisy taorinan'izay ny fanarahana nireo fepetra ireo fa fanarahana somary sadasada ihany tsy hoe somary fa fanarahana sadasada ihany raha nyresaka makitsika ny hoe réajustement na vidina viditsolika teny amin'ny pompe teny de hitatsika ihany hoe sadasada le fanitsinana zay viditsolika zay fa anisany tena hoe fanontaniana goavana zao zay de zay fanontanianao teo zay hoe ahoana marina zany tena ampiasainy Madagasikara nyty fond sy faika zay mitetina 101 de dollars ty 101 millions de dollars ty ahoana marina inona marina zany le ho ampiasaintsika anazy ny anina aloha azadinitsika fa ny fond élargi de crédit na ny faika dia anisany condition ny FMI no hoe ampiasaintsika zay faika izay aty amina resaka tetikasa ny ary ny anakosa ny FRD azafady ny FRD kosa de facilité de résilience et de durabilité dia iarovana ny fahasimbany tontolo iainana sy ny ady amin'izao fivovany ny toetrandro zay io zany tsika de fa hanomboka anaramaso atsika kaiky zareo FMI hoe io ary fa natao le décaissement le 101 millions de dollars anahoana lay
anahoana lay fampiasany Madagasikara n'izay vola zay ho ampiasainy Madagasikara amin'ny lafininina ho ampiasaintsika ave mbola anoizantsika ihany ve an'ireo tetikasa zay tsy mamorona reny, mbola anoizantsika ihany ve an'ireo tetikasa zay mijery ivelany fotsiny tahaka an'le fandraisantsika teo hoe Madagasikara amin'izao fotoana zao dia mekany tsara ny ivelany fankibinona, de mbola zay ve no ho ataontsika ahafahantsika mampiasa an'ireo voly ireo amin'izao fotoana zao. Ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy no anisan'ny manosika azy ihany koa anatin'izay sehatra izay satria dia raha antsika mahita moa izay fahantrana lalina izay mamaky ny mpitondra zany zao dia le fahazahoana an'ilay vola aloha ary ny zavatra rehetra izay fanampiana nomen'ireo mpiarahamonina antoka sy ny banky iraisam-pirenena raha ny fijerin'izy ireo azy dia tsy nandeha tany amin'ny tokony ho izy izay vola izay zay no natonga an'ilay hoe tany amin'ny ministera isa-tsokajiny dia somary nahena avokoa ny teti-bola ary navadika any amin'ny zavatra fa raha ny omaly ohatra dia ny fidinana ifotony nataon'ny radio elandriny irina teny amin'ny faritra Tavamambateny retondray le fampandriana drisa zany be dehibe loatra ary efa averina foana hoe rehefa misy ny tombontsoa anankiray azon'ny vahoaka malagasy zay ny resantsika hoe vahoaka malagasy dia tokony mifantoka tanteraka amin'izay vahoaka malagasy zay fa tsy hoe Antananarivo rery any, tsy Antananarivo rery any Madagasikara fa rehefa misitraka izany dibo-drano Analamanga dia miezaka n'izay tompona andraikitra maro isan-karazan'izay voakasika izany dibo-drano any amin'ny faritry Morondava aiza ho aiza zao satria lasa mitokamonina izy ireo sy any amin'ny faritra Tuléar any izany rehetrarehetra zany le fijerevana maha olona sy ny fametrahana ny hoe ny foto-drafitrasy eto amintsika nenina any ampitan-dranomasina efa mazava tsara hoe efa ny antsika eto Madagasikara zany raisitsika mba tsy hanoaratsika hoe mampitovy lakana manjahatra ny zavatra misy raha iainana dia efa mipetraka zany ny vanim-potoana eto amintsika hoe mandalo vanim-potoana ny ririnitsika fa avaratra lohataona rehefa ao anatin'izay fotoana izay efa misy zany ny foto-drafitrasa hoe reto atokana andraisana ny trabona rehefa misy zay loza voatsanary izay isika tsy mba manana an'izany fa rehefa tonga ny fiakaran'ny rano na ny oram-bena ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra dia ny sekoly fanabeazana fotsiny zany hoe tapahana le sehatra ny fampianarana izay ny zanak'ry zareo ny ampitan-dranomasina mianatra fa le efa eto izay efa tsy maharaka intsony tapahana indray le sehatra ny fampianarana de na ihany koa tapahana ny amin'ny sehatra ny fanatanjahantena satria miditra anatin'ny kianjany-tafo reo olona ireo izany rehetrarehetra zany le tsy manana fahavononany za eto mahita ary samy teny mihitsiny hoe tsy nanana finiavana hitondra radio elandriny irina tena sahako miteny an'izany fa napetraka fotsiny teo izy hoe andao mba hanao an'ity raha jerentsika ane ny taona nazahoan'ny tetezamita tany amin'ny taona 2024 nanaovan'ny valokafatra amin'ny hoe tsika champion d'Afrika tamin'ny tontolo mibola lavalava menankianja maki zay nge nanaovana ny hoe temple ho an'ny 2012 io satria tsika ny championnat d'Afrika tamin'izay nilaza mihitsy ny tenany tamin'izany fotoana izany hoe tsy mila famatsim-bola avy any ivelany tsika ary dia niporofony fa vita tanteraka ary nandroso tokoa tsika teto Madagasikara fa taorianan'izay rehefa voafidim-bahoaka izy dia izay le izy hoe nareo nefa mifidy ana dia zay atiako atao eo zany dia zay manaraka ary malaza saina maneritreritra nery izy mirahalahy apetraka le ministra izy ara zao ministra miasa amin'izao fotoana izao amin'izao hitatsika izao ny situation misy eto Madagasikara izy mba ministra miasa hoe ino le ministra fa nidina dia mamahany alasa iza zao tsisy fa le filoham-pirenena tia ametraka ny dia tanana foana hoe zay zavatra tokony ho vitany ohatra hoe reny zao raha ohatra mijery an'ireny tanàna nataony teny Tavamamba misy tompona andraikitra misana an'ireny mijery ny fiakaran-drano misy tompona andraikitra ny eto amintsika fa tsy avela dia zara le ministra raha aloha mandray le fanjava raika foana ao anatin'izay sehatra izay ny miresaka n'izay fampiasam-boly zay tsika tadiditsika ny teny any radio elona ny amin'ny hoe tsy androso mihitsy Madagasikara na afaka enimpolo taona azy raha mbola iankin-doha amin'ny famatsim-bola sy ny avy amin'ireo banque mondiale sy ny FMI ireo ny fampitoty amin'izay moa le teny amin'ny hoe tsika ampindram-bola ao amin'ny nosy Comore ankehitriny zany tsika io azo lazaina raha tsoro ny solelaka mafy tamin'ny FMI na farana tafavoaka n'izay décaissement na raika ambizato tapitrisa dolara izay zay andrasana araka ny nambaranao teo ny amin'ny hoe inona ary le tena ho ampiasaina azy ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa isan'ny takin'ny FMI ihany koa ary
prioritaire ozy izy ny resaka jirama zay fandarana moa zany de tena mitakaizina de mirehatra indray aloha mandrapirehatra amin'ny groupe ao anatin'izay fatapahany herinaratra mitohitoy izay na ririny ty na fahavaratra na inona ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny jirama zay mifandray tanteraka amin'ny resaka fandrarahana sy ny lafiny maro samihafa ny anisany tena olana eto Madagasikara arak'le nambaranao teo namanao io hoe anisany tena anaraka kaikatsika manomboka eto ny FMI vao vantany vao nanao ny décaissement io tsika anisany mariany eo anatin'ilay communiqué de presse zay navoakany hoe mila jerenagnana ny fanarenana ny orinasa jirama inona tokoa moa mahatonga ny FMI zay tena manizingizina ary anisany tena mitantsorika sy manipy teny foana izy amin'ny Madagasikara hoe jereo le jirama ny azadintsika de zao hoe lay vola zay tokony ho ampiasain'ny fanjakanana amina resaka projet d'investissement ka lasa amin'ny jirama io foana isataony io zany anisan'ny tena olana anisan'ny tena lavaka angoan'ny fampiasam-bola Madagasikara am'izao fotoana zao any ka ninina fampiasam-bola atao de lasa nanitetim-bola ministera ne raha tadiditsika tsara tamin'ny taona lasa iny de nanasorana avokoa noentina nanapina nanarenana n'le orinasa fampianarana indrindrandrindra na ny fampianarana ary zay tena anisan'ny mbola resantsika moa zay rehefa avy eo fa iverenako any le jirama hoe inona marina moa anisan'ny tena mahatonga ny FMI hoe arelo lay jirama anisan'ny raha miresaka toe-karentsika de zany resaka hoe angovo zany de anisan'ny tena hoe lakle ny resaka toe-karena raha mbola firenena anankiray tsy manao lahara-pahamehana ny angovo de tsy roborobo novina ny toe-karena ny antony de zao ny investissement direct à l'étranger na ny de reo mpamatsy vola reo mpampiasa vola avy any ivelany tonga eto amintsika ampiasa ny volany amina resaka industria de io anisan'ny jereny voalohany manahoana lay resaka angovo amin'ilay firenena anankiray raha tahaka Madagasikara zao tsika ry atao anaty fandaharana aty zao tapatapaka lava ny jiro anisan'ny mampitsoka an'ireo mpampiasa vola zay resaka ana zay eo ihany koa fanjarahana madinika tsy ny orinasa vanvety ihany ny eo misy ihany ny groupe électrogène fa mampitombo lay coût de production reny fa eo ihany koa lay mpanjaraha madinika zay tena mifafa ny kiony mihitsy am'izao fotoana zao ty resaka fatapahany jiro lava reny ty ny tantsoroka zay ataon'ny fanjakany efa tsy misy ilay fahafahana mamokatra ihany koa mbola misy sakatsakany ao anatina ray andro efa tapaka ora efatra ora 10 ora 9 ny jiro afa ahoana no ahafahan'le firenena sy ireo olona madinika manao asa tena ahoana no ahafahan'izy ireo mamokatra ao anatin'izao am'izao fotoana zao eo nefa ny vidim-piainany ty tsy miena fa mitombo foana ihany miresaka an'izay orinasa madinika zay anao tadintiko lay teny andoran'ny fositeny ngamba nahitako an'iny lay mpanety zany ny ranamana de ny mpanety moa zany mampiasa ny herinaratra amin'le tondeuse de ny ranamana siny mihitsy eo avelany hoe manety foana natapaka aza ny jiro zany eo anatin'izay mampiasa ny ety izy fa ny coiffure maro samihafa zany isan'ny mikaikaika ny poissonnerie ny mpanao ronono lay ronono mivadika reny moa zany tsy lazaina tsony ao anatin'izay rehetrarehetra izay fa miresaka n'ilay faiky CFRD any sika isan'ny andrasana zany eo lay resaka herinaratra fa ty viditsoloka ty ihany koa zany isan'ny singa anankiray na ahafahana hoe natafavoakan'io ampaham-bola io satria nyroso tao anatin'ilay ajustement automatique des prix sika raha vérité des prix moa no tena nangatahana sy ny andrasan'ny FMI tao anatin'izay rehetrarehetra izay ny eo anivon'ny fanjakana mivony amin'ny hoe rehefa midina ny any ivelany de midina io rehefa miakatra de miakatra fa raha ny toe-java-misy eto amin'ny firenena pahitoekarena maro no miteny hoe tsy sarotra ny eritreretana an'izany solika iahidina izany raha ny toe-java-misy eto Madagasikara sy ny fomba fitantanana ny firenena zany hoe tironjato lava isam-bolana ity itohitohy hatrany manahoana ny fahitanao amin'ny mampamakafaka raha toe-karenanao an'izay resaka viditsoloka izay ihany koa sy ny fiainana andavanandro moa efa nyresahantsika teo ny amin'ny fikaikaika ny vidim-piainana sy ny maro samihafa ny solika tsy tsahatra hiakatra
ny raha nyresaka vitsolika ny eto Madagasikara de efa diso safidy hatrana mpiandohantsika ary efa nisy fotoana nanaovana antsoavo hoe aza atao le subvention, aza alon fanjakana miala tanteraka amin'ity subvention ty fa aleo andeha amina vérité de prix. Efa tao anatina taona maro zay nanaovana an'izay antso zay. Io moa tsika tamin'ny faraparany taona iny zay vao tonga saina no ny fanereniny FMI hoe tsy omena anareo le FEX-FRD fa ataovy le réajustement na prix, ataovy le vérité na prix. Fa Madagasikara de efa diso ny atao anatiny ty fitantanana ny firenena atao anatiny nanomboka tany amin'ny taona 20 sy 20 tany de efa diso safidy Madagasikara nanao ty subvention lava reny tsy misy fitohizany, tsisy fefarany amin'ny resaka jirama sy ny vitsolika ty. Raha toe-karena jerentsika inona tokoa moa no ilaina ny resaka hoe subvention. Ny subvention ny ka fomba anankiray hoentina anarenana ny toe-karena anankiray. Ny subvention zany raha tsorina de tsy tokony aharitra mataonany maro fa tokony 2 taona farafahana na 2 taona maximum farafahelany de efa tokony verina réajuster amin'ny offre sy ny demande am'izay ny toe-karena. Fa Madagasikara ba anapenana lay vavam-bahoaka de ny ezaha Madagasikara foana nanome subvention ny jirama, nanome subvention reo compagnie atsoloka reo any ka rehefa tonga am'izay fotoana hoe tena ampiaratsika an'le tena hoe vérité de prix sahirana am'izay tsika. Ny antony efa midangana loatra lay tsosa zay ananan'ireo compagnie tsoloka reo ny fanjakana malagasy, efa diso midangana ihany koa ny viditsolika zay nampiakarina. Zao ny tsika mampiena anazy ronjato hoe fazadino fa 104 ariary io solika io no lasa 705 ariary tamin'ny vidiny teo aloha mbola tsy nanao ty réajustement ty tsika. Raha kajikajitsika zay fiakaran'izay de efa manodididina ny 70 isanjato any zay fiakaran'izay. Izao nefa tsika apidina ronjato nampiakatra ronjato, inona moa no tena impact an'izay effet an'izay ao anatin'ny toe-karetsika. Move zay apidina n'lay vidim-piainana, move zay ampitombo an'le famokarana ahafahan'ny malagasy mba mampiakatra ny fahefan'ny vidiny. Raha toe-karena jerena na ninina kajikajy ho ataotsika ny fidinana ronjato amina viditsolika tsy isy impact mihitsy amina resaka fiarikarena. Ny fidinana zay sarotry nono ihany koa moa zany satria arak'ilay izy zay lanja miakatra ny fiainana va zany hoe miresaka subvention jirama sika teo miresaka ny subvention ihany koa tamin'ny solika fa sady beditra kely aty amin'ny politika ihany hoe lay fifidianana eto amintsika raha tsika malala ny amin'ny hoe tena safidim-bahoaka marina ve mamim-bahoaka marina ve ny filo zay voafidy eo satria raha tsika malala ny resaka senis ny HCC ao anatin'izay rehetrarehetra zay ka zay va nisan'ny ratsorina zany le resaka de matahotra iongana, matahotra fipoahana ara-tsosialy, matahotra ho very-toerana ka aleo le toe-karena no potehana zany ao anatin'izay nanaovana le subvention. Ny anisany mbola nytenenin'ny FMI ihany tao anatin'le communiqué de presse akoatran'le fanarenana ny aingana ny orinasa jirama iny de eo ihany koa ilay tokony anana Madagasikara n'lay antsony hoe mangarahara na le antsony hoe transparence. Eo ihany koa ny lutte contre la corruption, ny ady amin'ny kolikoly anisan'ny tena tsipian'zareo tao anatin'ny fanomezana atsika ny fanampian'io ihany koa zay. Ny antony Madagasikara ihany koa de anisan'ny antony anankiray eto amintsika ihany koa zay tsy fisiny mangarahara izay tsy fisiny zay ady marina amin'ny resaka kolikoly zay to Madagasikara any ka zay sehatra rehetra aleanao na aiza eto Madagasikara de saika ahitana an'izay mivantana avokoa na ankolaka. Anisan'ny manimba ihany koa zany ny toe-karetsika sy ny fanarenana firenena eto Madagasikara ny tsy fisiny zay mangarahara sy lay tsy fisiny ny ady amin'ny kolikoly tena mazava tsara zay. Ny azadimy de zao hoe l'exemple vient d'en haut. Raha nandalo tsika fividianana ny taona 2012 i raha malala ny zava-misy teto amin'ny firenena fa karazana fividianana safidy any ambadika any ankolaka ihany vahoaka malagasy zany hoe tany zany de efa nisy an'le antsoina hoe corruption électorale. Tany zany de efa nanomboka hita taratra hoe
tsy de andeha araky ny araky ny tokony ho izy ty raha eto Madagasikara ty fa ny safidy mahoaka amin'ny akabiany dia saika ny tambatambazana tamina resaka fizarazarana io ihany koa moa anatina propagande ny fampanantenana zay miopampana hoe pirapiratina Madagasikara tan zany de efa ity efa raha zava-misy zany tao anatin'izay raha nijerentsika ny ara-tsosialy sy ny ara-toekarena nanomboka tany amin'ny taona 20 amby 20 tany de efa tsy napagaga zany zao toerana misy amin'ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao zao lafy ny ara-toekarena sy ny lafy ny ara-tsosialy izay iainantsika fa tena ao anaty kizo tanteraka Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Zany hoe raha tsorona de ty taona 2024 zany isan'ny taona hijinjana ny vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy ny fahadisoana teo amin'ny safidy politika sy ny safidy ara-toekarena ho an'izay hatranin'izay taona 2027 izay. Mialohan'ny ivadiantsika aloha hevitra hafa miaraka amin'ny fandarana dia amaky ny SMS aloha isika vetivety. Salamakolo Roger Vety Ambilobe, raha amiko manokana ny filoha mambahoaka ny filoha mambahoaka nefa ny fanaony de tsy mba misy azon-damosina mba jereo ny kanja manara-penitra ny Digo tena mamenatra. Raha amiko tsy mankasitraka kanja manara-penitra aho hoy Roger avy any Digo de ahoana ny fandehany zany besoin physiologie zany no tena ininam-potehan'ny fitondrana Rajoelina ary ananany trakefa sy fahaiza manao mampatonga ny fantrany vahoaka malagasy. Salamakolo aza manota fady isika azafady tsy kanja barea zany anaran'io fa kanja ny Mahamasina aza ovaovaina ny anaran'io fa tsy valanomby io akory ka ataonareo kanja barea hoy ny mpianao tsika avy any Fianarantsoa. Tsy zay nge nanovana azy fa zay nanovany mpitondra azy ao anatin'izay ohatra n'le rovana Tananarivo, rovany Madagasikara sy ny maro samihafa ary zareo no manovany reny de zay moa no anarana misoratra io de zay nitondrantsika atao anatin'ny fandarana fa kanja be ny Mahamasina io teny tany aloha araky nefa netsika tany ampiandohana teo. Salamakolo aminay aty Morondava de tena mijaly ny orany latsaky mijaly zay anaovany any Rajoelazy ny avany Digo efa Mahamasina anarana nomeny razana an'io ka tsy tokony hovaina kianjany barea zany zao tsy nahazo ny fankatoavana de hoana ny fandehany atao kianjany demokrasia Mahamasina hoy Dama avy any ito sotra mety zany marjona aloha atao kianjany demokrasia rehefa tsy anaovana baolina ihany ohatra lasa fanaovana spectacle koa izy tao ao zay zany sisa ny tena any izy nahazo homologation zany sisa tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Bonjour Kolaiza, mbo misy tsisy afa-tsy Iany Rajoelina ve no mpitondra eto aiza ny tsoho zao ny firenena miarabanareo efatra Madagasikara tsy maintsy mandroso fanamboarana bâtiment tsy laharam-pamena fa mba amoahana volam-panjakana ho tsetsafi ny mpitondra aiza zay fandrosoana teneniny ho ny mpianantsika tanatranytsika rehefa mandefa ny SMS anonona ny ilazany amin'io aizytsika ilay mandefa ny SMS io ohatra ny tia namatsika avy any Antala ity zay ndraiky mankasitraka ny Andry Rajoelina satria nampiakariny ny vidin'ny lavanila. Merci président hoy ny mpianaotsika avy any Antala. Raha misy amin'izao fiainana izao ihany no antenatsika amin'ny mpitondra io de mahantra indrindra sika fa ny vahaolana angamba de ny fanalana azy eo amin'ny fitondrana hoy yavitra avy any Benjy. Tena misy elanelany be ny farimpiainan'ny malagasy ny vahoaka trabona tsy misy sakafo ny mpitondra mivezivezy manao bizina any Emirate any Dubai. Miarabanareo efatra mianadao lany be ny tanàna ve ifanira-zafy manatany fa tsy maraka vaovao zay ohatrany tsy lany namana mpanao gazety. Tapaka ny SMS ny firavy ny vato raha afaka averina alefa bebe bazary mbola tsy mandray antso aloha tsika fa rehefa avy eo sika mandray ny antso hiditra amin'ny tontolon'ny politika vetivety aloha isika raha sitraky tsika efatra mianaday eto satria de ny resaka fahalalahana maneho hevitra moa isan'ny
mampalahelo tao anatin'izay rehetrarehetra izay ny resaka satria any Sofiany zao de hiarany hoe ferana ny resaka antso atarby sy ny arana maso ny resaka vaovao avoaka sy ny ohatran'izay zany ao anatin'izay rehetra izay ny politika politika mampahantra ve zany no misy eto amin'ny firenena am'izao fitondrana rajoely zao Razafy Masipala raha miainga amina famaritana foana moa tsika hoe inona mariny moa ny antsonao hoe politika ny politika dia ilay tetika zay entina hitantanana ny tanàna na tsarana ny tanàna zay ny antsonao hoe politika ny malagasy moa efa doton'ilay politika politisiana zay hoe politika dia fitiavatena politika dia fangalarany izy ny tokony anao politika itsika isambatan'olona tsika tsirairay avy zay aloha zany mila maria atsika tsara fa Madagasikara koa manko amin'izao fotoan'izao ny resaka famaritana teny tia tena mampisahotaka atsika hany ka vaovao diso vaovao tsy maripotsitra no tena tonga ny apototry ny tsirairay avy ihany fa mila faritana tsara ihany hoe izay ny antsony hoe politika raha tsorina zany dia isika tsirairay avy ireo isika zao no tokony anao an'izay politika zay hoe fanasoavana ny olombelona fanasoavana ny hafa fanasoavana ny tanàna fanatsarana ny tanàna ny politika de raha iverenana le hoe manahoana marina zany ny politika eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao zay mampamakafaka toekarena de ny politika sy ny toekarena de tena ranso vary ihany koa ny aty amina hoe plan ny plan économique de miainga avy amina décision politique ninninona zany etsika hoentina narenana ny toekarena ao aminatina firenena anankiray de saika amiainga avy amina fanapahan-kevitra raha politika daholo dikan'izay rehefa misy tsy filaminany misy fahararininy ao anatin'ny politika de mararo azy ihany koa ny ara-toekarena amin'izao fotaon'izao iroso amin'ny antso fandraisana ny antso tsika afaka minitra vitsy fa voaray ny afatra avy amin'ny namatsika manaraka mivantana amin'ny tambazotra tsirasira tapatapaka ozy ny eto amin'ny Facebook efa jereny zay ry monsieur Andry eo ihany koa rehefa tsy ilay lokiray zay ny eo de efa mety amin'ny vahoaka Kianjabary mba sivy manao intervention any amin'ny kafra nga lay premier leader politique aty Afrika oui vola ao anatin'izay rehetrarehetra izay sady président sadaiky tokony ary sura fa mety tokony mba mahazo homologation amin'izay kosa angambany rehefa tsy mety an'le oeraoera tsy maintsy mandeha any amin'ny any amin'ny kafy any zay tsy nahatonga atsika atao amin'ilay filohan'ny commission vondrona africaine zao ny kafy tsy naresy atsika zany vao miala n'ity vao misidina kely miala n'ity nositsika ity de fa mampalahelo ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny 032 12 888 19 na ny aotra telo roa ray roa valo sivy ambin'ny folo no ahafahantsika miditra mivantana afaka miantso amin'izay ianao ry bebe any bazary any Tomasina any rehefa aorinan'ny faingo moa zany rehetra zany de iroso amin'ny fandraisana ny antso sika enatsefatsefaneny mbola ito ihany koa ny firesantsika amin'ny vahiny makasika ny resaka fitsinjaram-pahefana tsy ny toejava-misy ananivon'ny commune mafilohan'ny mpanolotsain'ny tanàna azy ao amin'ny commune Tanjombato horesantsika eo zay rehefa verina zany de raha misy ihany koa ny lohahevitra sy ny fanontaniana mifandraika amin'izay resadresaka izay ho antsika mpiain'ny fandarana de afaka resantsika ao anatin'ny antso antarby zany antso antarby zay entanina mba tsy ohatran'ny 2 minitra ahafahany namatsika miditra ihany koa zany ao anatin'izay rehetrarehetra izay rehefa avy eo fa anaraka faingo vetivety aloha isika de miverina ato anatin'ny fandarana Azabela, trekele aloha mavitrika tomady salama lalandava ny fianakaviako sakafo no anton'izany mampiasa margarine Luna zahay amin'ny sakafo rehetra margarine Luna no any andasana ary ahositra mofo margarine Luna takilina kozia kehitriny sy ny nahandro maneran-tany mitondra hery sy angovo ary vitrika etrehana ny tontolo andro Margarine Luna maintenant en vente à Madagascar. Margarine Luna efa midy eto Madagascar. Agarabati Anita manome fofona manitra malefaka
misy anitra karazany fito samihafa. Voninkazo mameroveron'izao tontolo izao, voankazo manitra eran-tany, asambarana, paradisa, Agarbati, Anita, un doux mélange de culture et de senteur. Dim tunjeni ferrani eto mivalamivali-polo kavaly. Hoanao ihany, hoanao hatrany. Koro FM, la radio active. Odozatsika hatrany izay famakafakana izay raisitsika ihany koa ny antso 032 888 19 miaraba anao efa tafiditra ianao dia oetiny fanehoan-kevitra tsika rehetra izay tafiditra amin'ity maraina ity. Betsaka no zavatra tikambara mahakasika ny raha-pirenena tena manerana n'ity Madagasikara ity dia tondratrano avokoa atreto aloha zany na miainga any amin'ny faritra atsimitsika na any amin'ny faritra atsimatsinanana ao anatin'izay sehatra izay. Miarabanao fanaraka ny fandarana rehetra eny tompoko ohatrany elaela sy maheman'le famerenana ny latsinainy sy ny talata ary laka misy ihany ny famerenana somasina bitsy misy fandarana fa le famerenana n'le kabarany secret peuple ay fe lasy fa alefatsika izay matetika ihany iny mba hoe vahoekady zao any iny tokony omenty filohantsika be nefa ny akamaroany tsy misy tanteraka. Faharoa manaraka izany dia mirarosoany izay andalovan'ny surtout ny any amin'ny faritra tsinotsino tena vomasany tanitsika mba homailomailo amin'ny resaka tondratrano sy ny fitrano tany. Any amin'ny faritra tsimano koa moa dia tena hitantsika fa mavitripitrika ny fidiran'izy ireo atao amin'ity fandarana. Mirarosoa antsika vahoaka malagasy amin'izao fiainana efa tena efa mafy fa dia tsy haika manino tsika vahoaka ny mbola manaiky an'izao nefa fa hitantsika tena efa tsy ataoko hoe ny 20 na 90 isan-daton'ny vahoaka malagasy angamba amin'izao dia tena hoe miaina ao anatin'ny tena fahantrano tsy fandriam-pahalemana moa efa tsy lazaina azy hoe jery vaovao ianao mihaino vaovao ianao amin'izao fotoan'izao dia vononona taty trangana fanafiana taty izany efa tsy mbola milaza ihany zareo hoe misy fandriam-pahalemana eto hoe tsy mahantra izany nefa raha nataoko hoe 20 isan-dato na 20 isan-daton'ny malagasy angamba amin'izao dia tena hoe miaina ao anatin'ny tena hoe tsy fandriam-pahalemana ny fahantrana nloty tsy lazaina tony dia mahiresika vahoaka malagasy dia tena ny zavatra mahagagana amintsika hoe manino tsika manaiky be fo amin'ny be manaiky dia tsika sa manino fa dia miaritra efa dia mirarosoa tsika rehetra. Mankasitraka anao raisika indray ny antso tafiditra manaraka hatrany satria dia betsaka ihany koa tsika no maneho hevitra ao anatin'ny fandarana amin'ity maraina ity. Izay tafiditra dia aza miala fa manjary tapatapaka ilay fandraisana nefa marobe ireo olona tokony hiditra sy sitraka izay fanehoan-kevitra izay indrindra moa fa itsika izay any amin'ny faritry Menabe sy any amin'ny faritry Toliary iny izay tena dibodrano tanteraka io ianareo. Miarabanao efa tafiditra ianao aza mianao an'ilay onjam-peo fa tonga dia hoe to fanehoan-kevitra azafady eo. Raisitsika hatrany ny antso tafiditra izay tafiditra dia tsy mianao an'ilay onjam-peo ianareo, tsy mianao an'ilay onjam-peo mihitsy fa tonga dia ao anaty finday no mihaino satria dia ao no ahafahantsika miresaka amin'ity maraina ity. Raisitsika ihany izay antso tafiditra. Miarabanao eny tompoko izay le efa teneniko teo ny 032 888 19 efa misokatra dia efa maro no tafiditra tao anatin'izay fanehoan-kevitra maro isan-karazany izay efa tafiditra ao ary namatsika. Miarabanao eto le fanehoan-kevitra aza mianonja-peo anao
aza menao le onjam-peo va eto le fanehoan-kevitra tompoko Pakafika. oeto le fanehoan-kevitra anao tompoko Dia hoana ny fandehany. oeto fanehoan-kevitra anao Dia fitondrana tetsina tsy mamelo mihitsy. Tsy dego miantso. eny tompoko maka sitraka anao raha isika indray ny antso tafiditra manaraka ao anatin'ilay finday atrantsika no mieny dia efa mahianao n'ilay feo antsika miarabanao lasa indray anao 038 07 ny fanamariana ao anatin'izay sehatra izay toy ny efa mahazatra hatrany ny teny marososina ihany koa izay tena efa betsaka no alefanareo amin'nyity maraina ity miarabanao arany oeto fanehoan-kevitra anao eny tompoko avy atsira be ihany miarabantsika efa nefakina karatra misy partie zany tiatsina ny gara misy baka ordure dia tena efa mitotongana sady lava be mazy ny arabe rehefa avy ny orana dia tena midina marikoriko be le izy sady lasa managogagoga liara be dia lasa be rano maloto be dia na hainao mandeha ary zany tena sahirana dia tamin'ireny fotoana fifidianana reny dia ny député teto vakina karatra zany nisy tamin'ny vaovao hoe ame essence 500 litres androfana anaovana carburant androfana le fako nefa ny dia tsy nisy zany tena indray mandeha nandrokara fa mba indraindray zany amin'ny alina mba misy an'le sarety avany ambanivohitra reny mba maka zezy dia zay sisa mba mampienahena an'le fako zany dia mba mangataka amin'le bentanana eto Antsirabe zay mba hijeran'le fako fa tena marikoriko be sady maloto masiso ny tanàna nefa trano daholo manodidina anazy apita eo sotra bitaka tompoko maka sitraka atsika avy any vakina karatra ny Antsirabe ihany raha isika ihany olona saina izay antso tafiditra ihany keo amin'ity maraina ity raha dia hoana ny fandehana ya lasa mony mpiaino antsika miresaka commune ilay namantsika teo manahoana sy manahoana tokoa ny fomba fiasa eo anivon'ny commune na tsisy vola ve sahina no mahatonga nyity fako mivangongo etsero ity zany zao ny any Antsirabe ny eto Antananarivo renivohitra ny any Thomas nisan'ny mikaikaika ao anatin'izay fako izay manahoana sy manahoana fa makaiza ny volanareo eo anivon'ny commune ny tsy anadovana ny tanàna ao anatin'izay zay ny manahirana eto Madagasikara dia le efa niteneko teo ihany le resaka voambolana tsy haiko hoe afangarontsika eto Madagasikara ve ny antsoina hoe décentralisation sy le antsoina hoe déconcentration zava-misy manko dia voizitsika foana hoe décentralisation effective fitsinjara-pahefana tena izy kanefa raha ny zava-misy izay iainana eny fotony amin'izao fotoan'izao dia tsy izay ny zava-misy amin'izao fotoan'izao ny déconcentration aloha dia tsara manamatika anazy hoe ny déconcentration zany dia fitsinjarana ilay andraikitra ilay responsabilité mba ho eny fotony fa ilay décentralisation kosa dia fanomeza pahefana an'ireo olom-boafidy eny fotony mba ahafahan'izy ireo anana fahaleovan-tena amina resaka fandraisana fanapahan-kevitra mba ahafahan'izy ireo zany anana fahaleovan-tena amin'ny fitantanana ny arabola ahafahan'izy ireo tena mijery marina hoe inona ny tena mety ety amin'ny ifotony ety izay le resaka déconcentration sy décentralisation eto Madagasikara nefa dia mifangaro eo ny antony dia zao raha ny zava-misy iaina ny commune amin'izao fotoan'izao dia eto Madagasikara misy an'le antsoina hoe commune gérée zany hoe ireo fidiram-bola ny commune amin'ny ankapobeny dia makany amin'ny kitapom-bola mpanjakana afaka atao ihany moa makan'izy ireny fa mbola procédure be tsy tahaka ny tany alohantsony zany hoe ny lalàna moa efa niova teto Madagasikara zay resaka décentralisation zay tsy tahaka ny tany alohantsony hoe ity misy commune anankiray ity misy tanàna anankiray izy no mitsinjara izy no migérer zay ressource ao aminy ao fa tsy tahaka an'izay ny zava-misy amin'izao fotoan'izao maro zany commune eto Madagasikara n'ilay antsoina hoe commune gérée mikaikaika amin'ny famoaham-bola tsy afaka manao an'ilay fampanantenana izay nataony tamin'ny vahoaka izay mifidy azy intsony ren'olom-boafidy ny fotony ireny ny antony dia gedrain ilay fanjakana amin'ny ankapobeny izay fitantanana ny arabola izay vao tsy ela akoriny izao hita iarahantsika teto Madagasikara fa lany tao anatin'ny tamin'ny fandaniana ny lalàna mifeny teti-bolam-panjakana na ny loi de finance ilay fampidirana ny FPB ho makany amin'ny
fanjakana fibe izay tena tsy ahitantsika mihitsy ny hoe taratro zay resaka décentralisation zay ny zava-misy ngamba tsy haiko hoe tsy azo ve le voambolana sa hoe décentraliser pour centraliser ny décentralisation zay ataontsika io dia saika makany amina hoe zay resaka centralisation miverin-dalana zany raha ny zava-misy eto Madagasikara io fa tsy tena manome lanja n'ilay mpitondra le mpitantana ny tanàny eny fotony zay tena mahay sy mahafantatra tsara hoe inona ny filany ilay vahoaka ao aminy zava-misy manko amin'izao fotoana izao ny politika amin'ny ankapobeny fanjakana na ny politique générale de l'État efa mandringa ny zava-misy koa nefa eny fotony dia mbola anaovana an'izay resaka tsy fahaiza mitantana sy mifehy surtout ny resaka ara-toekarena sy ny ara-piariana mba ahafahan'ny olona eny fotony tena mahazo ny anjara masoandrony sy isin'ilay antsoina hoe redevabilité iny manko mahenjana n'le resaka hoe fampidirany fanapahan'ny fanjakana hoe alao le IFPB le hetra zay alohan'ny tany sy ny trano ampidirina ny fanjakana foibe afaka alainareo ihany iny avy eo fa za miteny aminareo namana mpanao gazety sy tsika rehetra hoe mbo mety mbola sahirana ianao inona ny antony hoe tsy maintsy ampidirana n'ilay hetra izay makany amin'ny fanjakana foibe zay ianao vao maka anazy rehefa avy eo ny olana nefa dia ilay tsy fisin'ilay redevabilité eto Madagasikara na le antsoina hoe tamberina ndraikitra le olona mandohan'ilay hetra makany amin'ilay fanjakana dia mitaky kosa tampiny avy any amin'ny fanjakana hoe inona ary no ataonareo fanjakana amin'ilay vola zay ampiasainareo nomenay anareo azadiny fa ny vola zay ampiasain'ny fanjakana dia avy amin'ny vahoaka ary tokony hiverina amin'ny vahoaka ihany karaha ilay zava-misy ilay hoe décentralisation sadasada araka ilay niteneniko teo hoe dia le zava-misy amin'izao hoe décentraliser pour centraliser dia tsy hisy paka tsy pakany amin'ilay vahoaka zay tena efa latsaka ny kanterena amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izay raisitsika ihany ny antso amin'ny 032 12 888 19 zany raha misy ny antso efa voaray ao anatin'ny fandarana ny 032 12 888 19 amin'ity anio ity miresaka n'izay fahalotona izay commune maro araka ny nambarako teo ny misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao mikaikaika vokatra izay tsy fisin'ny vola sy no ento manana izay eo ihany koa ilay fako mivangongo satria miandry tamberina indraikitra ny vahoaka malagasy raisitsika ny antso efa tafiditra entoanareo efatra menadady miaraka amin'ny vahoaka malagasy indrindraindrindra ny mpanaraka ny fandarana dia ahoana ny fandehana avy ety amin'ny commune Andoranfosy dia miantso fa zanatany avy any amin'ny commune Amboniata. Voalohany indrindra zavatra tiako tenenina rangahy andinika an'ilay fahafatesany ben'ny tanàna misy nanafika ny tena teto akaikinay mihitsy no natao ny fiandrasapaty le tety amin'ny Andoranfosy zany. Nandinika an'ireo le avy eo amin'ny parlemanta ny Orange ako. Ilaza fotsiny ako hoe ben'ny tanàna n'Andoranfosy sy Manodidina ny solombavam-bahoaka Andriamatoa Andry Ratsivahiny ry Fotsiboboka mialatsiny amin'ilay anarana avy eo amin'ny ben'ny tanàna teo aloha n'Antananarivo renivohitra ry Totolala tena tonga nanao ny aintso zavatra zareo isorana azy aloha zany tamin'ny famangina sy fandraisana adidy fa mampametra-panontaniana dia izao raha ben'ny tanàna hafa ve ny teo amin'ny toerana fa tsy loko orange dia mba mipetraka ohatran'ireny ny fandraisanareo andraikitra raha izay faharoa manarak'izay ny tenin'ny général Richard Ravalomanana hoe aleo andehany fa nadiadiana fa na hitadiavana lalana ambany tany raha tsy maintsy ho hita zay navanin-doza fametra-panontaniana ihany keo tsy manao tsinitsinina le maty tompoko sanatria fa tena namako ny mademoiselle iny raha olona hafa ve ny teo amin'ny toerana dia nametraka izay didy izay ihany koa nareo hoe tsy maintsy ho tediavintsika le navanin-doza fa rehefa mitovy loko politika aminareo ihany
no itadiavanareo lalana ambanin'ny tany zay navanitoza. Manarakaraka an'izay totsika amin'le solom-bavambahoaka anay aty amin'ny distrika an'Andriamasina ny tenako. Ianao ve Andriamatoa député tena vokatry ny fonao ve le fanaovanao adidy tamin'ny fotoana iny tena mandroa tamin'ny andro ny fandevenana sy ny famanginy. Maninona ary ianao manko zao efa mivadika namadika palitao ianao amin'izao lasa ny an-danin'ny orange ianao. Maninona ary najanonao le asa fanampianan'ny vahoaka ao amin'ny distrika saninao ohatra tsy laza fotsiny transport fitaterana marary. Famangina rehefa misy fahoriana misy ny valopy ny sarinao hoe Andriamatoa député Pilaliantso. Maninona izay zavatra izay najany eo tapaka moa ny antso entana trantsika amintina ao anatin'ny 2 minitra ny faneho-kevitra zany mba ahafahan'ireo mpiaino antsika maneho hevitra ihany koa. Raisitsika ny antso manaraka tapaka moa izany vakina vetivety ny SMS zay voaray ny na dia tsotra no tiako olazaina hoy Jocelyn Viany Sambava mila miala mila latsika eo ihany ry rajoelina. Dia ahoana ny fandehany tena manahirana mihitsy ty fitondrana mavoadaly ty hoy Rakoto avy any Andrano Bevava. Salama daf avy aty Andrianjato Fianaratsomba aza avao ilay mécanisme élargi de crédit fa tsara ho fantatra mavisiko indray mandeha nga le dokotera miaramila ave nalefa hitsabo sa akaretina any ivelany zany le mpitsabo tianao ambary ty le nalefa ny fitondrana le resaka Congo zany. Salamina reo efatra am'rahalahy liva avy aty Toliara amiko ny fandrosoana dia fanatsarana ny fiainana vahoaka ara-tsosialy fampidinana ny vidim-piainana fanatsarana ny fambolena sy ny fandripahalemana. Salama toko Monsieur Michel eto Antananarivo ihany tsy mijery izay mahasoa ny vahoaka malagasy lalana potika tsy misy orinasa mitsangana maloto ny tanàna ny tanimbary totorany mpitondra tsy misy fandripahalemana ny tanora manana diplôma be dia be ny tsy anasa ny arena kibon'ny tany miondrana antsokosoko tokony ametra-pialana rehefa tsy mahava olana ohatrana ianao maly tamin'ny dafy fa mikonokonona fitokonana ny mpiasan'ny jirama ya zay mihitsy ka mikonokonona fitokonana ary zareo amin'izao fotoana izao vokatry ny fitantanana tsy mazava eo dia mankaheranareo mpiasan'ny jirama zany ny mpiasa eo anivon'ny kroma araky ny SMS izay voaray eto ampelantanana. Salama koa aloha mankasitraka anareo amin'ny fandaharana miala anao andry fa tsisy tonga ny anaty vilany vahoaka ilay fitantananao hoy anta avy any mahajanga tena tsy manjary tsondra ngany zavatra ataony andrajoeliny tia sady izy koa etsy andany matikambo be tsara amin'io miala ny navy aty ambohy mahitsy ihany nareo ve mbola tsy malala hoe fidio angalako ny vola fa za tsy androka nafako tsy androka ny fakinareo zany samy mandinika hoy ny SMS izay voaray amin'izao fotoana izao ny 032 888 no ahafahantsika miditra mivantana fandeha ho resantsika vetivety aloha eo ampiandrasana ny antso ity tontolon'ny fampianarana ity izay efa natsidikitsika teo ihany moa ny amin'ny hoe fahasimbany izay sehatry ny fampianarana izay ny université eto Madagasikara araky ny fanadidina nataony tany ivelany tany dia misy zany ny atao hoe top 30 amin'ny université aty Afrika tsy nisy tafiditra tao anatin'izay ny université avy eto Madagasikara zany arak'io filarana ny voaka io ny vahintsika izay sady mpampianatra ihany koa eny amin'ny ambaratonga ambony eny amin'ny lycée ihany koa manahoana sy manahoana ty tontolon'ny fampianarana ity izay misy moa ilay fomba fiteny hoe tsy hisy firenena androso raha ny sehatra ny fanabeazana no tsy zarizary nefa tsika mivoy an'ilay Madagasikara tsy maintsy mandroso rehefa ny fanabeazana ndraisana dia zao hoe sady lakle io ahafahany firenena anankiray mivoatra nefa ihany koa lakle ihany koa ahafana mamotika ny firenena anankiray ny tontolon'ny fanabeazana zany ratsorina dia hoe sy ny fampianarana sy ny fanofanana ratsorina dia sady mamelona no mamono ny firenena anankiray inga Nelson Mandela moa dia niteny hoe
l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Zany hoe ny anisan'ny fitaovam-piadiana izay hoentina anarenana ny firenena anankiray dia ny tontolo ny fanabeazana sy ny fampianarana. Zava-misy anefa eto Madagasikara ary anaovana antsoavy dia avy mihitsy hoe tena simba, tena potika ilay tontolo ny fanabeazana eto Madagasikara. Simba sa potehana? Potehana sady efa simba no favomaika pitehantsika. Ino moa tonga antsika miteny an'izay hoe pitehan'izay? Ilay tsy fananantsika n'ilay politika mazava izay hitantanantsika ny firenena. Rehefa mitantana firenena, mila hainao aloha hoe inona ny tokony ho lahara-pahamehana ao amin'ilay firenena anankiray. Ninona zany mbola resahantsika, ninona mbola ady hevitra ataontsika rehefa niresaka tontolon'ny fanabeazana sy ny fampianarana no atao atsirambina dia tsy hisy fivoarana sy fandrosoana mihitsy noviana ao anatina firenena anankiray. Ny azadino dia raha ataontsika zany ny ara-tantara teo amin'ny fiainan'ny firenena malagasy dia amin'izao tsika miresaka izao ne ka manodididina ny 4.3 isan-jato sisa ny tany fidiran'ny zaza any an-tsekoly amin'izao fotoan'izao ary aty amin'ny ambaratonga ambony ary araky ny taremarika navoaka ny UNESCO farany dia zao hoe 9 isan-jato fotsiny amin'ny tanora malagasy manana an'izany hoe accès any amin'ny université zany na ny fanohizana ny fianarana ambaratonga ambony zany. Zany zany taratry ilay fampitehany fanabeazana eto Madagasikara. Taiza daholo moa ny mivoaka ireo manam-pahaizana izay mpitantana eny fotony atana anatiny lafy ny fampianarana sy ny fanabeazana tany daholo tsika no kolokoloana na fahatsika manana ndraikitra amina toerana anankiray hoentina ampivoarana ny tanàna sy ny firenena. Zava-misy nefa eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao dia tsy ataon'ilay fitondram-panjakana mihitsy lahara-pahamehana ilay tontolo ny fanabeazana. Betsaka amin'izao fotoan'izao ny mikaikaika any ambany ravikazo any any tsy fisiny izay resaka mpampianatra izay. Omena tsiny eto Madagasikara ny hoe tsy ampy fiofanana ilay mpampianatra. Te-hampianatra izay te-hampianatra ka ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao dia tsy fahampian'izay politika mazava ny fanjakana amin'izay fanomezana mpampianatra izay. Tsy zara ary ve ireo olona izay manolo tena ahafahany hoe mizara sy mizara an'izay fahaizana ananan'izay ho an'ny any ambany ravikazo any. Eo manko matetika foana izay débat izay resaka mpampianatra frama izay. Fa anisany tena amin'ny ankapobeny hoe tsy fisiny izay politika mazava ho amin'ny Madagasikara zay dia ilay tsy fisin'ilay politika amin'ny resaka fanofanana, ilay resaka tsy fisin'ilay politika mazava amina resaka foto-drafitr'asa ary ao anatin'izay ihany koa ny resaka programa mpampianarana eto Madagasikara izay efa tsy mifanaraka amin'ilay zava-misy ilany ilay tsenan'ny asa sy ny zava-misy iainana amin'izao fotoan'izao. Ireny zany raha tiatsika ny hoe anao an'izay fampivoarana firenena zay dia mila ataontsika lahara-pahamehana ny tontolon'ny fanabeazana fa tsy ny vola tian'nivon'ny ministeran'ny fanabeazana indray ary no andeha ho anasoranao ahafahanao mamatsy any amin'ny jirama zay tsy ananantsika plan de redressement matotra sy mazava tsara. Dia raha tiana zany ny isin'izay hoe fivoarana zay dia mila jerentsika akaika izay resaka tontolon'ny fanabeazana, ny fampianarana, ny fanofanan'izay eto Madagasikara. Hitany ihany rehefa akaiky ny fifidianana amin'reto mpampianatra saina mihetsiketsika mihitsy ny chef Sisko sy ny chef Zapy amin'ny hoe tsy maintsy mifidy volomboasary ny mpampianatra rehetra raha tsy zany dia na affecté na iaran'ny antsojay maro samihafa ny mpampianatra izay misy moa ny CNFP izay mbola tsy voaray hatramin'izao na vitany fiofanana efa tany amin'ny taona 2024 tany 2024 tsika amin'izao mbola tsy voaray ho mpiasa-panjakana ihany izy ireo nefa tsika eto mikakaika ny amin'io tsy ampy ny isan'ny mpampianatra izay nambaran'ny vahintsika teo izay ny resaka frama fa eo ihany koa ilay hoe miala andaharana ny mpianatra zany amin'izao fotoan'izao vokatry ny fahantrana tsy vitan'ny ray aman-dreny intsony satria na ny sekoly mety lavitra ny tsy fandriam-pahalemana manjaka na ihany koa mila ny hoentimanana ny sekoly satria andoavam-bolana ny EPP na ny CEG na ny lycée fa tsy maimaim-poana araky ny irairaina. Dia zany rehetra zany no isan'ny manjaka ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay miena ary potika potehana hatrany izay sehatra ny fampianarana izay asa izay ve ilay
Madagasikara tsy maintsy mandroso miresaka an'izay fahantrano zay isika dia rehefa mahantra dia nentintsika tany am-piandohanany amin'ny ny kibinona ny fanahy mivezivezy. Madagasikara tsy maintsy tratra ilay hoe fahavitantena ara-tsakafo fahaleovan'ny tena arabary hoy ny irahirany filohantsika fa raha ny hita aloha zany ny fanotofana tanimbary no lehibe indrindra ny fitangany vidiny zezika ny masimboly ny azakazana ny ribrida ho an'ny faritra maro teto Madagasikara ny santaran'izany ny tany aloatra mangorona naovana ny tamtam tsisy toy izany fa rehefa avy eo dia naverina satria dia tsy mety tamin'ny tany izay masimboly izay ribrida. Ny solombavambahoaka dia misy ny milazany amin'ny hoe tsy nisy akory an'ilay hoe quarantaine izay ribrida izay tsy nisy ny étude na sol tsy nisy ny fanadihadinany amin'ny hoe mety tsara sy ny arak'izany va izany ribrida izany raha izotra makany amin'ilay fahavitantena ara-tsakafo fahavitantena ara-tsakafo izay ilaina ary tsara tsy mirary ny ahatongavan'izany saingy ilay tsy fahaiza mitantana no lehibe indrindra ka izao isika mividy vary ohatrin'ny izao ro marojona 5,700 sy 4,000 ny kilao ny vary amin'izao fotoan'izao izay foto-tsakafon-dra malagasy tany alohatsany tsika isan'ny tompon-daka malaza ny vary gasy zany manondra ny sika izao tsika manafatra manaliny amanetsy ny taona mamelona ny pakistanais sy ny indiana ny tantsaha pakistanais sy ny indiana amin'ity vary afarana lava ity zay ilay politika hoentin'ny fitondrana rajoelina antratratrarana ilay fahavitantena ara-tsakafo raha zao zavatra misy zao ny vinany amin'ny hoe 5,4 mahavita ny vary 4,4 ohatra ny sala amin'izao raha izao raha ny 3,4 ve mety ho tratra raha izao fomba fiasa zao na 5,3 raha ny fomba fiasa sy ny politika hoentin'ny fanjakana ao anatin'izay ny tanjona tsara dia tsara fa ny fomba fanatanterahana azy. Ny tsara mariana amintsika aloha dia raha mamaky an'ilay PEM tsika dia tamin'ny fiafarany tamin'ny 3,20 dia efa nilazaina tao anatin'ny tao hoe avita izay fahaleovantena ara-tsakafo izay Madagasikara. Zava-misy anefa izao ary anisan'ny mpamakafaka ny toe-karena moa dia hoe anisan'ny tena mampitsitotongana ny toe-karena Madagasikara ihany koa ity fanafarana vary lava reny tsy misy fiafarany ity. Io moa zany lefa nitenenina amin'ny anaovana antsoavo amintsika foana hoe mila jerentsika marina tokoa hoe inona lay ray ampisandratra lay firenena maro tsika dia mila secteur tsika clé hoe inona ny tena ampisongadintsika afahatle toe-karena miarina aloha. Resantsika teo zao ny resaka fanabeazana tokony ampina zany izay tantsoroka amin'ny fatena fanaovana maimaim-poana tokoa an'izay resaka fanabeazana izay fa tsy sarisarina maimaim-poana lazaina ao anatin'ny fahitalavitra sy ny aina manjery samihafa hoe maimaim-poana ny fampidirana an-tsekoly ny zaza eto Madagasikara nefa tsy izay ny tena zava-misy. Tokony zany isy aloha amina tontolon'ny fanabeazana an'izay hoe tena atao maimaim-poana arak'ilay anarana hoe maimaim-poana tokoa ilay fampidirana ny zaza ao an-tsekoly. Misy ihany koa tokony ho ataontsika koa mahakasika an'izay fanabeazana izay ny resaka tantsoroka amin'ny fanomezana fanampiana an'ireo fourniture scolaire na le fitaovam-pianarana ahafahan'ny zaza mianatra. Ary eo moa lazainao teo namana iony hoe anisan'ny tena olana koa mahatonga ny fitsoan'ny ankizy andaharana eto Madagasikara amin'ny tontolon'ny fampianarana sy ny fanabeazana ity dia ilay olana izay misy eo amin'ny lafin'ny ara-toe-karena. Rehefa naona ny kibo tsy misy fifantohana ahafahan'ny ankizy manohy an'izay fianarana izay. Anisan'ny mila jerena akaiky zany izay tahaka ny famerenana ny cantine scolaire ahafahan'ireny ankizy ireny any amin'ny fanabeazana fototra sy ny aty amin'ny ambaratonga faharoa aty ba manana an'izay hoe fitohizana izay fianarana izay. Fa iverenako amin'izay le resaka vary teo vao tsy ela akory izay tsika malaza be ty resaka hoe ribrida ity izay nampidintsika eto Madagasikara. Fanontaniana aloha dia izao hoe
movy ilay hybride anisan'ny mbola tena tsara noho ny voka-pikarohany manana ivy-toerana fikarohantsika amin'izany resaka masom-bolo zany eto Madagasikara fa movy le faux fifa movy ilay voka-pikarohana hybride avy any ivelany mbola mamboly lavitra noho ny voka-pikarohana zay misy eto Madagasikara. Io zany de efa hitarafana sady atsika hoe tsy mamelanja ilay fikarohana zay tena zava-misy marina ny fotontsika fa ny zava-dehibe amintsika sy ny masomasoantsika de ilay fisesehoana ivelany aiza ho aiza le atongavantsika amin'izay hoe autosuffisance alimentaire zay na le fahavitena ara-tena ara-tsakafo zay raha zao zava-misy iainantsika eto Madagasikara zao. Ny tontolon'ny fambolena eto Madagasikara anisan'ny sehatra faharoa aoriana fanabeazana tokony ahafahan'ity toe-karetsika ity manana an'izany fahaleovan-tena ara-tsakafo zany. Aza adinontsika fa ny 80% ny vahoaka malagasy zay hirahiraintsika lava io dia mbola miaina ao anatin'izay tontolo anatin'ny fambolena sy ny fiompiana zay ny tantsa any ka ny mahamaika atsika nefa de eo le mampanontany tena ihany hoe ilay 20% ve zany no tena lahara-pamena ho a Madagasikara amin'ny politika fampandrosoana sa ilay 20% eo mila manana ny safidy Madagasikara hoe aleo aloha ilay tontolon'ny angovo, aleo aloha ilay tontolon'ny fanabeazana, aleo aloha ilay tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana ho atao lahara-pamena ahafahantsika tena miarina tokoa anatin'izay fahavitantena ara-tsakafo sy ahafahantsika mamaly an'ilay lay filana fototra izay. Anaraka faingo vetivety aloha isika de mitoy amin'ny fandraisana antso tarby rehefa avy eo. Azamela, tukekile lu. Leo be anty vovo-tsavony ty aka. Tsy mety afaka mihitsy le tasy. Madama, mila vovo-tsavony manala tasy, tsy manova loko, tsy manimba kanto sady malefaka ho any tanana ianao. B29 no mety aminao, sady manitra, no kely fotsiny de fa ampy ary mandroatra tsara. Zay ihany fa tena mandaitra na amin'ny akanjo fotsy na amin'ny akanjo miloko, inona tsony ny akoatra izay. B29 ampiasaina be sy maro. Dia mitondreny ferrany eto mivalamivali-polo telo-kavaly. Hoanao ihany, hoanao hatrany. Koro FM, la radio active. Ny 032-888-19 no afahantsika miditra mivantana ato anatin'ny fandarana vitsivitsy maromaro zay loha hevitra nentsika teo izay mbola betsaka ny teny resahana, mbola maro no afaka tantaraina fa omena sehatra ihany koa isika ampeny mpanaraka ny fandarana dia ahoana ny fandehany ao anatin'izay fandarana izay. Raisitsika vetrany ny antso efa tafiditra. Ya, atao moramora ny onjam-peo rehefa miantso isika na finoana mihitsy ny onjam-peo rehefa miantso isika mba ahatsara ny fifandraisana izany. Raisitsika ny antso efa tafiditra. Tanapaka moa izay antso izay. Bonjour kolo, za vaovao Elodie avy aty mahazo. Tena mankasitraka ny fandarana anareo ranga. Tena mahafinaritra mihitsy ny miaino anareo foany zahay. Ankasitrahana ianao ry Elodie. Salamakolo ny vaovao dia ny onjam-peo ny kolo efa maty majanga tena tapatapaka be tsy misy fantatra mihitsy asa misy migafy sa inona no antony. Tapaka trano ny antso 032-12-888-19. Aiza ianao ry bebe bazary so dia avy eo hanome tsindray ianao tsy tafiditra mihitsy fa fotoanan'izao ny fiantsona atao anatin'ny fandarana dia hoana ny fandehana. Raisitsika ny antso efa tafiditra eny tompoko dia hoana ny fandehana. Efa tafiditra ianao? Ya, efa tafiditra ianao eto ny faneho-kevitra. Tapaka moa zay raisitsika raha efa misy ny antso vonona mahajanga mahagaga ihany ny fanamboarana lalana ty tena mahamenatra. Fanamboarana dalàna ny mahajanga zany araka ny SMS. Raisitsika ny antso efa tafiditra atao moramora na vinoana ny onjam-peo azafady. Miarabanao. Mikasika an'ity firenetsika ity zany tena efa mampalahelo tanteraka mihitsy any.
ny arakan'izay teninareo zay hoe ny 20% ve ny lahara-pamena sy ny 20% atreto aloha zany tsy ohatrany tsy misy politika mazava no entin'ny fanjakantsika hoe mba hanandratana atonga an'izany fahaleovan-tena ara-tsakafo zany. Ny zava-misy ny any ambanivohitra rehetrarehetra eny zay mantsy ny tena problème tsika eto tsika gasy, ny zavatra ohatrany hoe concentré tsika eto Antananarivo daholo ny zavatra rehetrarehetra, ka ny any ambanivohitra any na ny any ambanivohitra tsy mahatapakahatra mihitsy, izany hoe tokony any amin'ny président Fokotany zany tsika no ny concentré kokoa satria izy ny mahafantatra ny besoin any amin'ny Fokotany misy azy. Tsy zay nefa ny zava-misy eto amintsika. Fa ny zava-misy eto amintsika raha ataontsika ohatra ray alina no tokony ary amin'ny Fokotany ary ambanivohitra ary 2,000 sisa ny tongany. Tsisy ninona vitan'le izy. De ny akoatr'izay ny atelier be da be loatra ny atelier fa tsisy action fa lany fihetsiketsehana ty ambony aty daholo ny vola atokana anaovana zavatra anankiray. Zay zany tena olana ngeza be ho atsika na tokony zany ny fanjakana raha resaka produit na matériel agricole rehetrarehetra maninona raha détaxeny reny tracteur sy ny rehetrarehetra tokony détaxentsika reny mba hampiakarana ny vokatra avo de avo. Fa raha mbola io fomba fiasantsika hatramin'izay hatramin'ny 1900 tsy fantatro io tsy ho avitra amin'io mihitsy tsika fa ifanometsiny eto ihany tsika. Angasitsara ny fanokevitra ao anatin'izay ny 032 19 no afahantsika miditra mivantana ato anatin'ny fandarana dia ahoana ny fandehana lay 20% aloha raha ny teti-bolam-panjakana ho an'ilay 20% tantsa io dia eo amin'ny 500 ny teti-bolam-panjakana io no atokana ahitantsika taratra amin'izany ny amin'ny hoe inona ilay fampandrosoana azo antenaina amin'ny alalan'ny fambolena. Raisitsika ny antso efatafitra. Efatafitra ianao tonga dia afaka maneho hevitra. Somary vonoina ilay onjam-peo azafady. Ya nandefa message ateo zany fa kasika ny fiainatsika ty, fiainatsika gasy ty. Oentiny faneho-kevitra ao? Ya. Isika zany aza mieritreritra mihitsy fa raha mbola io mpitondra atsika io no eo dia tsisy zavatra anjara satria misy manana mission déterminée mihitsy zany mpitondra io. Dia ny hamotika ny malagasy sy ny firenena malagasy. Ka noho izany tokony hanana fanapahan-kevitra reo olombe eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny zavatra misy zao fa tokony hanana fanapahan-kevitra entitra anao zay ialanyndreo eo fa tena mijaly mihitsy ilay vahoaka malagasy. Zara nga hitako daholo ny efa 70 taona zao hitako daholo ny mpitondra teo hatrany amin'ny fiafaran'ny fanikana tany fa mbola tsy nahita fangiry firiana ohatry zao ka dia zay mba tianiko zany dia mba manentana an'ireo olobe zany mba mietserenareo vonjeo ty firenetsika ty fa mijaly loatra sotra tompoko. Angasitsara ny faneho-kevitry ny mpiainoantsika avy any Tomasina any mbola tsisy ohatry ty hony tao anatin'izay vanim-potoana ny ainana izay